izay nasaintsika eto amin'ny tsy fandarana donresaka ity Vaombera Biarson, senior consultant en ingénierie culturelle. Mandroso tompoko. Rabany Abraham manaja ny Sibela dia tongava somatsara ny vahintsika amin'ny fanjakatsika salanitra tompoko lasy tompoko vavy. Vaombera nisan'ny nitondra faneho-kevitra tato ato mavaivay faneho-kevitra entinao amin'ny fanohirana ny fitondrana. Marina dia marina zany ary eto aloha anombohana ny resaka dia manome voninahitra anareo ao vao anatin'ny fitondrana tompoko ary makasitraka indrindra afaka mifanatritava aminareo satria nareo no amin'ny firafitra ny fitondrana. Nareo amin'ny fitondrana zao ampindra aminay vahoaka fahefana. Zay ny anaovako nyity akanjo ity. Ny lela miteny no ny vava manambara no fa firenena malagasy tompoko manatrika anareo. Ka dia makasitraka amin'ilay voninahitra omenareo anay. Zay faladia mpiara-monina. Ka raha mitodika aminareo zahay dia tsotra fotsiny. Ampindramina anareo ilay fahefana. Za tsy hiditra amina tantara lavabe. Ny angaviana aminareo dia ny atsiaro lalandava, hoe ny carburant ampiasainareo, ny sakafoananareo dia miainga avery amin'ilay vahoaka madinika zay na dia ary zato ary mba hividianana siramamy angalana ho any amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia tokony hisy tamberina. Ny redevabilité anareo tompoko dia tsy hita popoka mihitsy amin'izao. Sanatria mivavatsy nareo amin'ny rahalahy rehetra zany fa zany hoe nareo fotsiny eo. Raha zany resaka redevabilité tamberina ho anay faladia mpiara-monina ao anatin'ny firenena dia tsy hita mihitsy tompoko fa ny fahantrana me mangitsikitsikoa zay nga vitana pirofontsony hoe memantry zay ko zay rehefa mila tsy atenitsoniko inona mono azonay atao ka dia mampatsiaro anareo zahay redevable aminay anareo matoy eo nareo dia nampindramina fahefana ary tianao kazava ho atsika vahoaka malagasy ampy zay ny fieritreretana hoe rehefa président dia ambony be monsieur le président rehefa vao ny président satria ny 4 dia mififikelerenany ery ampy zay ry vahoaka malagasy piasa atsika reo satria isika manefa ny karaman'ireo sy ny volanan'in'ireo rehetra isika ny mpampiasa ko mitaky compte zay io. Ny tena mampalahelo ry izy mindralahy dia ity ny ao amin'ny fitondrana io ao amin'ny fanapakevitra rehetrarehetra ao anatiny tsy manazava ninina mikasika anay mandeha tsy retsaika miverina mody tao mpamosavy makasitraka tompoko. Mianisy resaka avy ny aty fataminao teo resaka redevabilité tsara be mihitsy ny zavatra tenen'ny idéalson teo ary lizy iny mihitsy ange idéalson tena raharaha tonga amin'ilay teny eo ny lasa ohatra ny fahazaran-dratsy lasa fahazaran-dratsy mihitsy ny mpitondra teto ary zay ny mahatonga milazany hoe ny mpitondra tokony atsapa indrindrindra manomboka amin'ny filoham-pirenena hoe izy ny mpiasa voalohany indrindra ary isika vahoaka malagasy tsy hoe zay rehetra sanatria ianareo ihany koa isika mpampiasa mba hahafahany raharaha miodina dia tokony mahafantatra zay ataon'ny mpiasa ny mpampiasa zay ary zay ringaroa ny tena hoe ino le masary mpiaro ateo marina ny teneninao hoe lasa zatra rehefa tsy manao mpimamba dia manao salobokomane lasa zay le izy dia io zany rehefa mikonikonina atao mpamosavy mpamorika tsaitsay atao lasa ny sainy olona ary amin'ny ambaranao teo raha izaho manokana tsy miteny nininina mihitsy nandritry ny fotoana elabe idéalson ny andro foana mba ho ampilazana tsy tanisany zavatra tsy manjary rehetra etsika satria mba njary ampifamatra andro zareo amin'ny lanitra kravaty manga sy zay mitany maitso fotsy mena
atsika abytsika nisan'ity firenena manga ny lanitra ho anareo mpanao kravaty manga nareo miadana nareo miadana fa ny atsika zokolamo iny efa resaka kisangisangy efa nanomboka tatsy fa idéal son miverina amin'le idéal son teo hoe zay ry miaro ny tena raharaha iny le tamberina tsy re tao anatin'izay ny faran'izay mampalahelo zao satria mba tiako mba hitatra koa le resaka fa tsy hijanony amin'le leçon na io amina resaka FMI io aza io FMI tonga teto iny dia fa bitabitaka indray ny ampitondra fanjakana fa ny fandray tanina ty amin'ny FMI ny conditionnalité amin'le sous réserve ao nefa mbola mitonina mihitsy ny etiko ato mihitsy manko ny coupure de presse raha ohatra ka ilaina hotononony ary samy namaky tsika conditionnalité ay fa lasa ve vitatsika ndray koa nareo vita mampiaya anareo vita le fifanarahana amin'ny FMI ampivoanan'le vola 310 millions fetifety nge idéalson eto zany le hoe eto idéalson zany hoe ararotona zany ianareo zay ao amin'ny mpitondra fanjakana satria ohatran'ireny le izy reny zany hoe tonga ny FMI les conditionnalités à ordira ny loi rectificative ny bonne gouvernance ny resaka corruption faran'izay mahatsiravina sy lavaka mangitsikitsika makadiry na aiza le noho izany zany iny fomba ngeny langage diplomatique an'ireo FMI sy ny sisy reo ka eto ianareo miangavy anareo zay tondra fanazavana hoe inona mampibitabitaka ny filoham-pirenentsika zay loloavinareo atapony loavitsika malagasy zay tsy loazy filoham-pirenena malagasy fa filoham-pirenena malagasy filoham-pirenentsika aminareo moa fa ataony moa sa manaiky ane zay filoham-pirenentsika izy fa zay tsy milolo azy zay izy ry etapony eny miditra brao zao anao dia izy ery dia filoloavana amin'ny filoham-pirenena zany ny rehefa miditra brao ako dia tonga dia mangarika dia efa tsy mijeren'iny ny fanagasinan'le hoe président ke nafinaritra aleo fa netsika sy anao le manga sy ny any iny aleo hoany aloha idéalson zavao io nikasika ny FMI satria fahitana azy zany dia tena tsy andeha amin'izay loany io satria le conditionnalité amin'le sous réserve ao matanjaka be mihitsy ary zao ne za manokana koa tenenko an'ireo faran'izay malahelo hoe filoham-pirenena zay nampina izy na tonga teo satria zay tany vakinakaratra isan'ny nanampiasa tamin'ny second tour araka ny tenen'ny Patrika teo zay dia malahelo amin'izao satria matsapy zay hoe voafatotra tongotra matanana amin'ny filoham-pirenenay malagasy satria ny zavatra takin'ny FMI rehetrarehetra io dia amin'ity kolokolo velona efa tsy manjary efa ny ataon'ny karana be ty efa difotra ao anatiny eo izy dia efa mifatotra ohatran'izao ny tendany dia iny aloha ny zava-misy ny resahako mandroso izy matiray be miemitra izy matireny be ny takin'ny FMI aminy zavatra tsy ho azo ny tanterahany intsony mihitsy ka mba miangavy idéalson fa netsika sanao mba resak'olona mifanaja fa ny anay sokolatsy resaka kivalavala fotoana be any aminresaka fitsarana any izy fa ty mba tiako vakina hoe tao amin'ny gazety l'Express izy tao malagna amin'izay raha tsy diso nga Patrick Imam amin'ny anaran'ny FMI Madagascar bénéficierait d'un appui financier d'un montant d'environ 310 millions de dollars sur une période de 3 ans et dont le décaissement se ferait en 7 tranches tous les semestres sous réserve de progression dans la mise en œuvre des réformes. Isaky ny bolana voatery tsy vitanefa sady mangatadava dia vao tsy mahazo avany velany dia igato matsiravina be io nareo tsara fiara iantsy ny anina fa ny ery amin'le olona mizara fa misakafo amin'ny arizato sy ny ronjato ery moa fa zany tsy hitan'le filoham-pirenena loloavy nareo loloavitsika ataoko idéalson mifona loloavy anareo tano anareo ny anareo
tanareo fa sady efa zay koa fa mivonina ho any toyany fa eto le izy idéal son mitotika any aminao etsana be nge zany 7 tranches tous les semestres ao anatin'le izy itsika tsy famitaka eo anylohan'ny olona efa tsy resahana ntsiny aloha zany fa ty minono efa misy banque mondiale ty avy eo ny ary amin'ny boîte de rose sakana ny cité sy ny sisa nefa vola tokony hiditra be tsy fasahina mihitsy mandaka fitombenana nyty fanjakana frantsay ty ny fanaovana fotsiny variboba ny nosikely mbazimba tsy resahana fantatra tsara fa ty raha misy andrasana amin'ty fireneny ity mba hampaleo tena azy dia nyfijoroana miatrika ny politika ratsy frantsay za tsy miteny hoe frantsay dia ny tena makivy anay tarana bazimba malagasy tsy ary nisy nono mihitsy ngambany zareo ngamba tsy mba tarana kapitolona fa nisan'le mpamadika ry zareo satria tsy anareo reo zany fa le ary amin'ny tampony fa tsy azo tononona le izy ozy monsieur Abraham hoe dia tsy manonona fa ao anatin'le izy zany mbola famindry Patrick reo tsy haiko aloha idéal son fa eo zany le maharary hitanareo aleo kely mba very kely anina tokotany ngeza le izy ny maharary dia fantatra tsara mihitsy fa raha io lafrantsi io raha tsy misy ny fanagejana an'ireo tompo-karena dia tsy anaka tokony noho izany zany ao anatin'ny lojika raha mpitondra frantsay manao zay anagejana zay tompo-karena to atsika ny farany zay ne le lalao ratsy ny mampalahelo ary zany na tonga nangina foana nandritry ny firy-taona teo fa zao io mitsangana mijoro ity filoha-pirenena ity tsy mbola nahita filoha-pirenena misy lelaka faladia kiraro ny politika ratsy ny frantsay tohito afa mifona aminareo ary maharary azy zany mampalahelo azy zany ao anatin'le izy efa fantatra nefa nataony hatraministra ny finance ny filalovana volany karana be ary ambadika mbola mitohatra amin'izao zany noho mba tonga ny FMI isany hiteraka olana fa so ihany fa misy teknisianina tsara sitrapotoanareo fa ambony latabatra vitanareo tsara io fa ny famin'nyteterany tsy hovoavanareo teo filoha-pirenena io mikasika an'izay manginy fotsiny ty fampidirana ny slama hery vaika efa misy efa antsatony isan-kerinandro miditra eto amin'ny firenena raha izany ary eo any teny mbola le fieriko daholo le niteneniko rehetra teo aloha teo fa tsy zaka ny eritreritro tompoko dia ity rehefa anjatony amin'ireo slamy miafan'ireo sy ny slamy mahery vaika fa maro miprofo amin'izany no efa manao ny taony mihitsy any tsy efa mpiarahamonina le tena any ambany vohatra be any raha mbola iandrasana hatramin'ny 2018 dia ataovy-nikajy zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha izaho manokana dia mirary keo raha mirary ary mivavaka amin'ny tany aman-danitra mba hiala teo malaky io filoha-pirenena io fa io tena manao an'izay alatsaka nyity firenena ity amin'ny atambo indrindra fa ombe fitakiana moka taratasy nanomana mihitsy tonga amin'le teneniny ty hoe anjaran'ny tsirarainy mandinika raha toa ka mifanandrifa n'ity tononkalo ity ny fitondrana ankehitriny rado no nanoratra azy tamin'ny taona 1970 miangavy atsika tompoko Angilatsofina dia samy misy avisitsika raha aizao izy amin'ny fitondrana ankehitriny amin'ity fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika asambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampigu kamamy ny isam-baravarana ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato iandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitoy tsy mety lanaka tsy araiky trosa no avy ny taranaka ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana
ny fahaleovatena tsy haitraitran-javina ka iambonea tena raha kofa navinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidoka ny fieveran-tena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka-kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avaram-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampideadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa misambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any ampivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo ka nefa tranony dainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adiny razantsika sy naminony tena ny dirany tamponja ny areta tsy esy tany namoizany ny arendry namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa tao fitiavatena sahihy ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina ndao amin'izay